Salamadolio androanisika de ndondray raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto ka ny matematesantsika am'izany dia ny mahakasika ny ezaka izay ataon'ny kandida ben'ny tanàna ao an-Tananarivo renivohitra ao am'izao fotoana izao tsy iza moa no resantsika am'izany fa andriamatoa Gascar Fenosoa izay avy ao amin'ny antoko tsy miankina mouvement Gascar mo izany Gascar Fenosoa izany izay hita am'izao fotoana izao fa tena manao aintso zavatra mihitsiny mba hanampy anireo mpiarabelona sy miezaka mihaino sy mijery ifotony ireo tena maharary ny vahoaka ao Antananarivo renivohitra ao ny tenany amin'izao ankatoky ny fanaovana pré-campagne mba hirosoana amin'ny fanaovana propagande ny fifidianana ho ben'ny tanàna izay ho tanterahana amin'ny faha 11 ny volana desambra ho avy izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny zavatra malaza rehetra izay alefany amin'ny sesisy eto tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary Meloa ny dirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika any Gascar Fenosoa izay dia andao fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tarika ambondrona tsara ny fiarahana nafana ny ambiance izay niaraka tamin'ny ambondrona tao amin'ny théâtre de Langue du Mot Paris France tamin'ity volana ity ho avy ihany koa ny fampisehoana any Allemagne izay ho ataon'izy ireo afaka andro vitsivitsy midika izany fa tsy any Madagasikara irery ihany no be mpanaraka sy be mpankafy izany tarika ambondrona izany fa na any ampitandranomasina aza dia be mpanaraka sy be mpijery foana ny seho izay ataon'izany tarika ambondrona izany amin'ny maha artista matianina sy kalaza azy ireo izay eo amin'ny resaky ny tsy fandriampahalemana indray amin'ny lalam-pirenena faharoa iny tsy milamina ny tany very ny entany tarika oladada nanaitra ny rehetra mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa iny Antananarivo izay mampitohy ny Toamasina ny tarika oladada fa tena misy ireo mpangalatra entana ambony fiara mandeha nandeha alina izy ireo mety samy resy tory koa tsy nahare na inona izy ireo tao anatin'izay fandehanan'izy ireo tany Toamasina izay hay efa nisy nianika tao amin'ny fasina entana tataka ny labasy izay namonosana anireo entana rehetra tao ambony tafo tao valizy lehibe enina no nentina ary roa sisa tonga tany Toamasina tany voatery nandeha mora ny fiara noho ny lalan-dratsy ka amin'io no hanaraotany ireo mpangalatra manao an'izay asa ratsin'izy ireo izay ka noho izay dia melomelo hatrany rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa iny fa ny ratsy sy kely lalana ary miseho amin'ny endriny rehetra izay resaka tsy fandriampahalemana izay amin'izao fotoana izao andao amin'izay raha ho resantsika ny ezaka rehetra izay ataon'ny Gascar Fenosoa amin'izao ankatoky ny fifidianana ho avy izao izay ao Antananarivo renivohitra ao nilaza moa Gascar Fenosoa tao amin'ny pejiny tao fa hijery manokana ireo filana fototsy ny mponina sy ny tanàn'Antananarivo no ho atao laharam-panomehana ho izy hatrany mitohy ny firesahana amin'ireo vahoaka monina sy mivelona ao iarivo ka ny 15 oktobra zao dia teny amin'ny boriboritany faharoa no nandehanany Gascar Fenosoa tamin'izay andro ny alakamisy izay nilaza mazava tsara izy tamin'izay fa ny olana fototra hiainan'ny mponina sy ny vahoaka ny Antananarivo no mila andraisana andraikitra maika dia maika hiompana amin'ny famahana ny olana hiainan'ny mponina andavanandro ny programan'asa fohy ezaka atolotra hitantanana ny tanàn'Antananarivo ary ny ezaka ny haino sy ny tafa tamin'ireo mponina teny miboriboritany fahaenina ihany koa ny ekipan'ny Gascar Fenosoa taoriany izay fandalovan'izy ireo tany miboriboritany faharoa izay tsy mahazo kivy tsy maintsy miatrika sy mandray andraikitra isika olom-pirenena rehefa mitady fanovana tsy maintsy manomboka isika rehefa tsy anao isika dia hiandry aniza hiandry rahovina izao dia mijoro misafidy ny hiala amin'ny adilahy politika izay manimba firenena indrindra fa ny tanàn'ny Antananarivo mijoro aho ary miady ho famahana ny olan'ny tanàna sy ny mponiny arivo boriboritany fahaefatra vonina hiaraka hanova amin'ny laharana fahaenina rehefa ety an-kianja izahay dia misy foana ny fanitsiana sy fanampiana ny programa efa voaomana ho amin'ny fitantanana any Antananarivo satria mantsy mitombo isan'andro ny olana sy adrain'ny mponina ka ny fiainona izany dia mitondra fanitsiana
amin'ny programa ampitantanana izay ho atolotra ho an'imponina eto iarivo vantany vao hanomboka ny fampelezan-kevitra amin'ny fa 7 novambra ho avy izao ho iatrany Gascar Fenosoa. Mijaly ny Vahoaka, Aoka izay ny solution Pommade sy ny vahaolana vonjy tavanandro amin'ny jirama. Tokana no tena fototra izao krizina rano sy jiro mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Bankiropitra ny jirama ka sady tsy afaka manodina ny fitaovam-pamokarana intsony izy no tsy afaka manamboatra fotodrafitrasa vaovao. Diso safidy stratégique hatrany am-boalohany isika ary isan'ny fosotra ny fanapahan-kevitra populaire no raisina kanefa tsy mahasoa ny orinasa. Ohatra ny taona 2024 nampidinina 100,000 ny saran'ny jiro sy ny rano kanefa fampiakarana no nilaina. Tahaka izany koa tamin'ny 2024 nampidinina 100,000 ndray kanefa efa andalana hiarondoha ny orinasa. Mazava ho azy fa very vola ny jirama ka nanototra ny fatiantoka sisany nataon'ny fanjakana. Subvention 100 miliara ariary isan-taona no natelin'ny solika andinana ny milina nandritra ny taona maro. Rehefa ritra mantsy ny rano dia tsy maintsy milina mandeha amin'ny solika no amokarana ny herinaratra. Vomaika nampitrotraka ihany koa ny krizy isan-karazany izay nandalo tamin'ny tany sy ny firenena ka nampiakatra ny vidin-javatra rehetra maneran-tany. Amin'izao fotoana izao dia noraran'ny FMI io fanomezana subvention io. Tsy mahazo manao réquisition solika any amin'ireo kompania antsolika intsony ihany koa isika. Ny atao hoe réquisition dia azo adika tsotra hoe fanerena ireo kompania antsolika hampitrosa solika ny jirama na dia tsy mahaloa vola aza ity farany. Tsy nanaiky intsony ny mpivarotra solika satria be loatra ny trosa. Ireo no antony mahamafy be ny délestage ankehitriny ho iatrany Gascar Fenosoa. Ny tsy fananan'ny fanjakana sy ny mpitantana jirama vahaolana ankehitriny dia midika tsy faiza mitantana fa disoana stratégique. Tsy vao omaly no efa fantatra fa ritra ny rano manodidina any andekaleka rehefa maintany. Tsy nahavita ny tady vahaolana mahomby mihitsy ve isika ho izatrany. Fa maninona ireo tetikasa fanorenana ny centrale hydraulique any Volobe, Sahofika, Antetezambato izay efa tokony nanomboka tany amin'ny taona 2024 no tsy tafavoaka hatramin'izao. Ny mpitantana mahay dia mijery lavitra fa tsy izay mahafinaritra androany fotsiny. Ny atahorana dia mbola vahaolana vonjy maika sy vahaolana vonjy tavanandro fotsiny indray no ho aroso androany. Fotoana izao andininana ny fametrahana ny réservoir d'eau, fitahirizana ny ranonorana manodidina any andekaleka toa ny mantasoa ho any mandraka. Efa nisy tetikasa nijerena izany tamin'ny mpitondra teo aloha. Dinio lalina ny fanerenana ny jirama tsy azo ekena raha orinasa manana monopole no fahity. Raha tsy maintsy ampiakarina ny vidin-jiro sy rano ataovy izay saingy manaova mihitsy contrat amin'ny vahoaka ny amin'ny fanatsarana fohy ezaka sy antoniny ezaka. Raha mila manova raha fitantanana ny jirama dia ataovy haingana ary aoka ho tombotsom-bahoaka ihany koa no jerena tsara amin'izay fotoana izay. Izay moa ny hafatra avy any amin'ny Gascar Fenosoa manoloana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Izay moa no masaka azonareo tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao WATAWATA GASY tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.